Anio alahady fa 20 volana May taona 2020 mitaridalana ny fanahy masina. Andesika riavana hiaritsangana hanao ny hira fanevan'ny fanentanana ny hazakazaka masina. Aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miombon'eto isika riavana noho ny amin'izao aladiny mpiasa FOBFJKM izao ary dia farimbon'eto ny fianakaviam-ben'ny mpiasa ny FOBFJKM tarian'ny filohan'ny FJKM. Andeha ry ankehitriny isaotra sidera ary ankalazan'Andriamanitra raitsika. Hoe ampelantanantsika ary ny salamo 550 salamo 550 iarahantsika mamaky hatreo amin'ny andininy 5. Andeha ary hiariteran'Andriamanitra antsika manao hoe avia ao isika hilomo Jehova, ao isika anao fefariana famonjenantsika, ao akangeoanantsika ny fiterana isika, ao akany fefariana azy firana isika. Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Eo-tany ny fiainana ny tany ary aza ny tenobetrahavo aza ny ranomasina fa izy nanao azy ary tanymaina ireo forony tanana. Amen.
eo mombavaka isika riavana. Ry Andriamanitra rany tsara indrindra feno fisaorana anao ny fonay dia rasa mankalaza anao zahay fa lehibe loatra ianao ka miendrika ny midiraina indrindra. Mankasitraka anao raha eo fa ny tananao dia tsy fohy fa mahavonjy, ny sofinao dia tsy talodalovina fa mare, ary tamin'izay lasa rehetra izay dia tsapana ny fitondranao iandro ny fiainanay, ary dia teo ihany koa ny famoramponao tamin'ilay tsiraray avy ka tsy nalany rehetra anay. Koa indray izay vahoakanao tonga midododo manatona anao raha eo, mitady ny tavanao satria ny eo akaikinao ihany izany mahatsara anay. Ka aoka aro feno ny fanatrehanao zao fivoriana masina izao, ny fananao masina anay miasa ty anatina tsiraray avy ka mpifantoka anay aminao, fanahy masina itaridalana, fanahy masina n'olo-tsaina, fanahy masina an'olo-pahindrana. Amin'ny maha-olombelona anay nefa Andriamanitra dia mahatsiaro olo tsy mitateraka izahay, koa mangata-pamelana aminao tamin'ireo ratsy izay vitanay teo anatrehanao. Zay Andriamanitra ranay, atongolano ny sofinao ka mihaino, airato ny masonao ka jereo ny fantranay, fa ny fanatorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona. Amin'ny anaran'i Jesu Kristy mpamonjy anay, mianoanay Andriamanitra fitiavanao ka valio ny vavakay. Amen. Aokary hipetraka sika riavana. Ankehitriny ary dia tonga eo amin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora sika, koa ndeha ny andiny voalohany ihany amin'ny hira fa sy amin'ny fitopolo amin'ny fitonjato ndeha ho tanterahantsika, ndeha hitsangana isika. Ivavaka isika. Mbola misaotra anao indray ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesu Kristy raha andre ny teninao ary mangataka ny fahafenoan'ny fanahy masinao mba hampahazavanay ka hitaritarana anay amin'ny alalan'izany teninao izany. Amen. Ho anareo ankizy sy tanora izay manaraka izao fandaharana izao, raisoary ny Baiboly dia sokafy ao amin'ny ohabolana 7:20. Ohabolana 7:20. Rehefa hita dia iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mbola isoa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Andao hoe averintsika izany soratra masina izany. Fa raha mbola isoa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Araka izany tenin'Andriamanitra izany, ry ankizy sy tanora izay manaraka izao fandaharana izao, dia inona no tokony ataontsika mba hananana fanantenana amin'izao fiainana sy tany fandalovana izao? Mila mivavaka isika, mila miorina amin'ny finoana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary mila maharitra amin'izany fanarahana an'Andriamanitra izany. Eno ary ity tantara kely ity. Tovovavy iray nitady asa, Mirana no anarany. Ary nahatonga anazy ny asa moa dia noho ny fari-piainana izay nisy teo amin'ireo ray aman-dreniny.
voatery izy tsy maintsy nitady asa. Raha nandeha tany amin'ny toeram-piasana lehibe iray izy dia milahatra moa ao anatin'izany orinasa izany no tafiditra miasa, tsy misy hoe omeo dossier fa milahatra dia misafidy eo zareo dia teo imirana milahatra niaraka tamindreo olona marobe izay nitady asa. Mirana dia mbola tovovavy, mbola ao anatiny fatanorano tanteraka izany nitady asa izany. Teny izy milahatra foana ary efa nahi dia nahi. Naniry tasy mihitsy aza ilay tarehy tsara tarehy kely iny noho ny masoandro midanika izay andehanany isan'andro. Ny sakafo efa tsy zarizary satria tsy maintsy mijanona ao amin'io toeran'io tontolo andro mba hanana fanantenana hoe ho tafiditra hiasa sa tsy ho tafiditra hiasa. Nisy tovovavy iray ary tao aorianan'io Mirana nandeha nitady asa io. Mirana efa amam-bolana maro no nitady asa, fa io tovovavy io kosa 2 andro taty aoriana dia tafiditra ny asa. Gaga i Mirana hoe fa nahoana izy no tafiditra fa izahay kosa milahatra ela be eto tsy mba voaray. Ndrava ary io tovovavy io, nandrasa zareo mihitsy ny firavahany hoe inona ny antony nahatonga azy ho tafiditra ny asa tao, dia nandrasa ny Mirana hatramin'ny farany rehefa ndrava io tovovavy io. Tonga izy dia niazakazaka nanenjika ny vehivavy io rehefa ndrava tamin'ny 4 sasany satria moa miditra amin'ny 7 maraina ndrava amin'ny 4 sasany ilay orinasa izay nitadiavany asa. Dia rehefa nanenjika ny tovovavy io izy dia nanontany moramora hoe inona no nataonao ka nahatonga anao tafiditra tao amin'ny orinasa io hoy izy. Sady tamin'ny fisetonany nanontany satria izy toa mba teo foana ihany izy sy ireo namany, nefa io vehivavy io tao 2 andro fotsiny mba nijoro teo dia tafiditra. Lasa io vehivavy io naka-toerana dia niantso an'ireo vehivavy maromaro izay nanaraka Mirana ka navoaka ny baiboly tao anaty sakosy dia natombony tamin'ny vavaka ny resaka nataony. Niara-mivavaka teo izy ireo, izay i Mirana moa tena niara-mivavaka tamin'ny fomadio, fa ireo namany kosa dia niandry aingana izay hoe inona ilay antony nahatonga anazy ho tafiditra ny asa tao. Rehefa mivavaka dia vita mivavaka dia nandray tamin'ny fohy i Mirana. Nambaran'io tovovavy io tamin'ny ireo namany ireo fa ilaina ny mivavaka. Tsy mandeha amin'ny herinao sy ny fahaizanao sy ny fahalalanao rehefa misy atao, na mianatra ianao, na milalao ianao, na aiza na aiza toerana misy ianao dia ilaina ny mivavaka. Ilaina mametraka fanantenana ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia io abolana toko fa 13 andininy fa 12 io ry ankizy sy tanora namana no nitoriany tamin'ny Mirana. Andeha hoe ho averintsika izany soratra masina izany. Inona ilay nambaran'ilay tovovavy tafiditra ny asa tamin'ny Mirana? Raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Tao anatin'izany rehetra izany dia mivavaka Mirana. Ary io tenin'Andriamanitra io dia tsy nisaraka taminazy. Rehefa tonga raha ny 2 herinandro tao aorian'ny fotoana izay nivavahana izy efa tena kivy dia io tenin'Andriamanitra io nampiorina indray ny finoana tao anatiny ary nanana fanantenana tamin'ny alalan'ny vavaka. Mbola lahatra teny foana izy. Anisan'ilay voafantona ho voaray tao amin'ilay orinasa izy. Fifalinany sady latsaka an-dranomaso hoe sotranao Andriamanitra fa tafiditra ny asa ihany. Ry ankizy sy namako tanora, i Mirana dia olona tsy mba mivavaka na dia ndray aman-dreniny ary, fa noho io tenin'Andriamanitra izay notoriany ny mpiara-miasa taminazy io no nahatonga anazy votom-pinoana, nanana fanantenana teo amin'ny fiainana. Eny fa na dia ndray aman-dreniny tao anatin'ny tokantrano aza dia namerenana an'io tenin'Andriamanitra io, nampahereziny tamin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io hoe raha mbola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Isika rehetra any am-pianarana,
any am-pilalaovana ao atokantrano dada sy neny any amin'izay rehetra le atsika ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana dia any amin'ny sehatra maro samihafa matetika dia mandalo fizaham-toetra ary iainantsika izany fahadisom-panantenana izany kanefa rehefa miorina amin'ny finoana isika raisitsika ny tenin'Andriamanitra ary maharitra amin'ny fivavahana isika dia mitoetra ao amintsika ilay fanantenana lehibe izay ampanantenain'i Jesosy Kristy tompo atsika koa ho atsika rehetra naiza misy atsika dia andeha hifampahery amin'ny alalan'ny soratra masina io na isika izay manaraka izao fandaharana izao na isika manoloana eto andeha ho averintsika eo akaikin'ireo namantsika isoratra masina io miaraka amin'ny toko sy andininy fa raha mbola misy koa ny farany dia tofoana ny fanantenana amen. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany hivavaka isika. Misaotra ny amin'ny teninao ry Jesosy zokinay malala. Ny teninao tokoa dia fanantenana ho anay ary tario amin'ny alalan'izany fanahy masina izany izahay Jesosy Kristy mba hiorina ao anatinay ny finoana ka na inona fiainana lalaovanay na amin'ny fifaliana na amin'ny ankaratsiana dia manaiky tarihan'ny fanahinao masina izahay ary tsy ho foana tsy akory ny fanantenanay fa hitoetra ao amin'ny mandrakarivo izay amin'ny anaranao Jesosy manonanay ny vavaka amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ary sika riavana koa ndeha homantsika ny hira fa 100 ny teny voalohany melohan'ny ison'ireo havantsika ho amin'ny vavaka sy ny vaky teny mifandimby. Hivavaka sika riavana. Andriamanitra ary zanaka fanahy masonao endreny fifalianay hiaino ny teninao izay ho vakiana sy ho toriana aminay. Fanahy masina mpitaridalana sokafo ny foamam-panahinay ahafahanay mandray ny teninao hanitsy anay hananatra anay hampahery anay ka ho tonga fiainanay ny teninao ny tenena tompo na ho anay mpiaino na ho an'ny mpamaky na ho an'ny mpitory ny tenena fa miaino izay mpanomponao aminaranao Jesosy amen. Amaky sy hain'ny teny soratra masina sika riavana Samuela 2:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izao ny farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanak Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ile voaositry ny Andriamanitry ny Jakoba sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe eny, ny vatolapan'ny Israely miteny amiko hoe indro ny mpanapaka ny olona. Marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavany maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona iny ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakaraka ny ranon'orana. Ary tsy toy izany indrindra Andriamanitra va
ny taranako fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra moa tsy ampitsimoiny fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana fa tsy azo raisy ny tanana izy ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zaradefina ary rodorina amin'ny afo avokoa amin'izay toerany ireny. Amen. Filazantsara araky ny Matio toko 12 ny andiny 20 hatramin'ny 30. Matio toko 12 ny andiny 20 hatramin'ny 30. Ny anaran'i Jesosy dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona dia nisitraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona dia talanjona mivoaka rehetra ka nanao hoe motiva lahy zanaky Davida fa nondren'ny fariseo zany dia hoy izy tsy misy amoan'ilay ny demonia fa-tsy Belzebub alohan'ny demonia. Ary Jesosy nalala ny eritreritany dia nanao hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy ka ahoana no aharetan'ny fanjakana ary raha Belzebub no amoako ny demonia iza kosa no mba amoany zanakareo azy ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoako ny demonia dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataony olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery androbany entany raha tsy afatony aloha ny mahery dia vao androbany ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Amen. Ambaranantsika ny vakiteny dia ny amin'ny epistily ho an'ny Koritianina voalohany toko 12 andiny voalohany hatramin'ny 11. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy mona araka izay mitaomana anareo koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha ty amin'ny fanambasana. Zazaraina ho samihafa ny fanoizam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany ary zarazaraina ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy-mahaso fa ny anankiray nomen'ny fanahy dia ny fahendrena ary ny anankiray dia ny fahalalana araka izany fanazany ihany ary ny anankiray finoana amin'ny izany fanahy izany ihany ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoento mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany ary ny anankiray ny manao fahagagana ary ny anankiray ny maminany ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetrareo dia asan'ny fanahy iray ihany. Zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Ray masina ny ray aman-drenitsika filohan'ny FJKM mitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika riavana koa ndia ry aretrangana isika hanao ny ireo voalahatra ho fiomanao antsika amin'izany.
dia vavaka isika ry jesosy kristy lohan'ny fiangonana ary tompony fiantsoana ho nideranao zay raha omenao ty alady natokana hitrotrona mibavaka ireo mpiasa ao amin'ny foibe tsekema ao ifanomezan-tsoa izao ka miombona amin'izany ny fiangonana tsekema rehetra sy zay rehetra manaraka izao fampomovavahana izao na akaikina lavitra ny fanahinao anie hanazava aminay ny teninao mba ho fampahirezana tsy ho azy ireo ihany fa ho an'izay rehetra mahatsiary koa fampanimponao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana ary tompon'ny fiantsoana araka izany dia ara-panatsika amin'ny fifaliana ravana malala miaraba manokana ny mpiara-miasa ao amin'ny foibe-tsekema amin'ny alady natokana hitrotrona mibavaka azy ireo ity ka sady mitrotro mibavaka isika no manohana azy ireo koa amin'ny fitiavana. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Koritiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ary no handraisantsika ny afatry ny tompo. Koritiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Ka ovakitsika manokana ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahaefatra. Koritiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahaefatra. Izao no voasoratra ao amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fonjentilisa ianareo dia nentina tany misampimoana araka izay mitongana anareo koa mampahafantatra anareo ahy fa tsy misy olona mitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazarainao samihafa amin'ny famizam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Mitaridalina ny fanahy masina. Ary amin'ny fitanian'ny fanahy masina zany rehefa miaino zany soratra masina zany sika dia mazava tsara. Mitaridalina ny fanahy masina ho amina zavatra telo mazava tsara. Ary raha azo atao hoe teny filamatra ivelomantsika zany teny zany dia zao ny filamatra vaovao meny ny tenin'Andriamanitra antsika hiatrehana ny zara fanimpona mampanimpon'Andriamanitra antsika mampiasa antsika. Finoana, fifehezana, fifarimbonana. Averiko finoana, fifehezana, fifarimbonana. Averiko farany finoana, fifehezana, fifarimbonana. Manikary ny fitanian'ny fanahy masina mitarika itsika ho amin'ny finoana. Mazava tsara izay ambaran'ny apôstôly Paoly avana manana eo amin'ny andininy fahatelo. Hoy izy manao hoe tsy misy olona mitenen'ny fanahy masina ka manao hoe voaozona Jesosy. Izany hoe tsy misy olona tena manaiky tarihan'ny fanahy masina ka hiteny ratsy an Jesosy. Ary izany tsy fitenenina ratsy an Jesosy zany dia minaza an'ilay finoana marina an Jesosy. Tsy mahateny ratsy an Jesosy satria mino an Jesosy Kristy. Ary finoana dia zavatra fototra. Ny epistily amin'ny Hébreu toko faha 12 ny andininy fahaenina dia mampahatsiaro antsika manao fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy. Ka ao amin'ny finoana ihany no ahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Miasa isika, miasa ho an'Andriamanitra isika, miasa ho an'ny fiangonana isika amin'izay sehatra misy antsika tsiraray aby. Fa tsy maintsy mitarina isika fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy. Ary mampahatsiaro an'izany Jesosy rehefa nampianatra izy ao amin'ny Matteo toko fahafito fantatsika izany tantara mampieritreritra ny teny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo rehefa nilaza misy olona teny amiko manao efa noasa lehibe maro tamin'ny anaranao zany. Dia raha izany Jesosy manao fa hamaly azy aho manao hoe tsy fantatra akory ianareo hatriraitra mela amiko ianareo mpanao meloko aho. Raha tsy amin'ny finoana no hiasana dia eloko aho. Dia lazany Jesosy Kristy izany. Ary mieritreritra an'izany tsara isika ka miainga amin'izany finoana marina an Jesosy Kristy zany ao amin'ny fanolotena marina amin'ny Jesosy Kristy zany ao anatin'ny firaisana marina ao amin'ny Jesosy Kristy zany no iangana mba hanatanterahana ny asa. Ary hoe manomboana hoe ny fanahy masina dia mitarika aloha amin'ny finoana mba tsy hahateny ratsy an Jesosy fa iorina marina amin'ny finoana any ka rehefa marina amin'izany finoana zany vao mandeha miasa araka ny tenin'i Jesosy amin'izao no toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe izay mino ahy miasa ataoko no ataoniko. Izay ny voalohany finoana. Inona ilay faharoa teo? Fifehezana. Fifehezana. Hoy ny andininy fahatelo ihany amin'ny teny io. Hoy izy manao hoe ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Tsy misy manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Izany hoe ny fanahy masina dia mitarika antsika koa amin'ny fanekenan'i Jesosy ho tompo. Fanekenan'i Jesosy ho tompo. Ary raha ny fanekenan'i Jesosy ho tompo zany dia fanekena fototra zany. Satria ao amin'ny asa rehetra atao, amin'ny asa rehetra atao zany ny mpiasa tsiraray avy
manomboka any filoana fitsekemy zany dia ambara tonga rehetra tsy mahatsiaro fa mpiasa an'andriamanitra mpiasa amin'ny fiaina koa nampanotron'andriamanitra tsy maintsy mahatsiaro fa manana tompo isika ka io tompo io ho anareo mpiasa samihafa tsy mitony any département takory ny tomponareo tsy ny secrétaire général ny tomponareo tsy ny filoana fitsekemy ny tomponareo iza ny tomponareo jeson ny tomponareo ary zay ihany ho izy raha tsy mazava sy tsaroana fa jeson ny tompo dia tsy afaka hiasa amin'izay teny iran'andriamanitra azy ny olona tsirana avy manjary olona mpiatsara vela tsy mahatsirava rehefa tsy mahatsiaro fa jeson ny tompo rehefa nylohan'ny olona mamena maso dia izy olona masinlasy masombavy rehefa tsy eo ny olona mamena maso dia lasa olona tsy azo tokisana nareo moa tsisy manao an'izany azosoina zavatra lehibe ny azo itsika miaina an'izany ny tenin'andriamanitra dia mila fifehezana fehezantsika sy te manana tompo ary le tompo mifehintsika rehetra dia jesosy kristy fa rehefa ambara manao hoe manana tompo tsika ka misy ny fifehezana ny dikan'izany fifehezana zany dia tsotra rehefa fehezana isika dia tsy baranany zany dika tsy baranany izany hoe raha ohatra ka ambara fa misy tompo eo misy tompo eo zany ny tompo dia mibaiko ny tompo dia manana sitrapo asiandrarany ka tsy manao zay tiany atao akory ny mpiasa tsiraray avy tsy manao zay tiany atao akory ny mpanompon'andriamanitra tsiraray avy tsy manao zay tiany atao akory ny mpiasa mpiangonana tsiraray avy fa zay tiany jesosy atao amin'ny mahatombony azy no atao tsy misy baranany eo zany tsy misy baranany eo ary eo ny antsoan'andriamanitra tsika hahatsiaro an'izany miaina ao anatina fifehezana ao anatina fifehezana tena fanajana fifehezana samihafa koa ary zay hahafaly an' jesosy ilay tompo nokendrena amin'izany ka raha hitady an'izay hahafaly an' jesosy tsika mazava tsara ny fanambarana ny tenin'andriamanitra ry havana mazava ninona sehatra misy atsika na ty amin'ny folobe tsika zay moa zao ny tsarovana mareko an'izao fa ianao zay manaraka zay fampom-bavahana zao koa miasa ianao any amin'ny solo d'apartement misy ianao miasa ianao any amin'ny fitandremana misy ianao miasa ianao any amin'ny fiangonana misy ianao miasa ianao any amin'ny sampana misy ianao miasa ianao any amin'ny sampanasa misy ianao miasa ianao any amin'ny fikambana samihafa misy ianao any misehatra rehetra hiasantsika atao anatin'ny fiangonana tadio fa zay hahafaly an' jesosy no takina aminao ary rehefa miaino ny soratra masina tsika dia ampatsivy ny soratra masina tsika fa raha mitady zay hahafaly an' jesosy tsika dia miasa amin'ny fahamarinana miasa amin'ny fahamarinana ao anatin'ny fanompona mahafaly an' jesosy tsy misy langa tsy misy osoka tsy misy fahalovana fa miasa ao anatin'ny fahamarinana ny olona rehetra miasa ao anatin'ny fiangonan'andriamanitra dia tso zany koa miasa ao anatin'ny fahamasinana miasa ao anatin'ny fahamasinana fanahy masina mitarika atsika andriamanitra masina raha teo dia tsy misy endriky ny tsy fahamasinana mihitsy tokony ho hita ao anatin'ny olona rehetra zay manao ny asan'andriamanitra tsy maintsy mitanina tsara tsika mba tsy homarina zay ambariny paoly ny romana noho ny aminareo ny tenenandratsy ny andarin'andriamanitra dia sika rehetra miasa ao anatin'ny fiangonana zany dia mba hahita eo amintsika zany fahamasinana zany ny olona rehetra fa tokony hiasa koa tsika ao anatin'ny fihavaozana ny tompo zay ambara fa tompotsika dia ny teny manao indro avaoziko ny zavatra rehetra rehefa mamaky ny baiboly grika isika ny amin'ny teny io dikany hoe indro avaoziko dia manavao mandrakariva ankehitriny mandrakariva ny mahatao-teny zay ampiasain'ny jaona ao anatin'ny soratra io ny dikany zany sao hoe manavao mandrakariva tsy miato ny tompo ny olona zay maneky hiara-miasa amin'ny tompo ka mitady zay havaly dia olona tsy mifikitra ny am'izay efa nahazatra azy nefa zao nefa fanaonay teto zao nahazatra anay azao vovany io tsy zany izy fa miasa anatin'ny fihavaozana sika miavao ny saina miavao ny fomba fiasa miavao ny fifanasana miavao fa ny olona tsy maneky hiavao dia tsy tonga amin'ny fiainam-baovao tian'andriamanitra iainana na eo amin'ny fiainana na eo amin'ny fomba fiasa ka rehefa tsy vaovao no dia tota ary zay mahasimba ny fiangonana ndray tota kely no miasa ao tsy mety miavao mihitsy antsoan'andriamanitra isika mba hita zay hahafaly ny tompo ka hiavao mandrakariva kanefa koa tsy hoe miasa amin'ny fahamarinana fotsiny ihany tsy hoe miasa amin'ny fahamasinana fotsiny ihany tsy hoe miasa amin'ny fihavaozana fotsiny ihany fa miasa indrindra koa amin'ny fanantenana ny asa rehetra sy ny fijoroany vavolombelona dia feheziny tompo ao amin'ny apokalipsy tompo faharoandininy fahafolo manao aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana na domeko anao ny satrim-poninahitra fiaina miasa anatin'ny fanantenana zany satrim-poninahitra zany ka mandeha amin'ny fanantenana izany satrim-poninahitra fa ny ezaka rehetra atao ny fiafiana rehetra iaretana ny zavatra rehetra tanterahana ao anatin'ny fikirizana tsy misy verimaina fa misy satrim-poninahitra miandry antsika ao arak'izay ambarany paoly raha keo manao hoe fa tsy foana tsy akory ny fikelezana le hoaina ao amin'ny tompo ary nofaly
tsy to hoe to amin'ny fanahy masina fotsiny tsika ho amin'ny finoana tsy hoe to amin'ny fanahy masina fotsiny tsika ho amin'ny fifeheza fa to amin'ny fanahy masina indrindra koa isika ho amin'ny fifarim-bonana rehefa manazava ny asan'ny fanahy masina ny apôstôly paoly eo amin'ny andinina faefatra dia milaza manao hoe zarazaraino samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany ny fanahy dia iray ihany ny dikany dia zao manao hoe samy manana fanomezam-pahasoavana isika rehetra samy manana avokoa tsy misy tsy manana raha marina ny finoanao ka jesosy tokoa ny tomponao raha marina ny fanekenao ho ambany fifehezan'i Jesosy Kristy dia Jesosy tsy mampiasa olona izay tsy omeny fanomezam-pahasoavana hanatanterahana ny asa izay ametrahany azy ka nomeny ianao samy manana tsy misy olona mizany tsy miteny any tsy manana ianao hoy ny tenin'Andriamanitra azandiavana fifaliana lehibe ho indrindra Andriamanitra mampitao antsika tsy maneraka fotsiny izy fa mampitao koa hoety manatanteraka izany asa zany fa samy manantsika saingy zao tsy mitovy le fanomezam-pahasoavana tsy mitovy ary mitany sain'ny apôstôly Paoly sasany zao tsy mitovy io ary rehefa manazava ny lalandalina avokoa ny apôstôly Paoly any amin'ny toy ny fanazavana eo dia milaza manofa manokitsika tsina ohatrany vatana anankiray dia izy manoka raha tanany daholo ny vatana dia izy vatana eo raha maso daholo dia izy vatana eo raha ohatra tongotra daholo dia izy vatana eo tsy maintsy samihafa tsika ny sasany mba tanana ny sasany mba tongotra ny sasany mba maso sasany mba sofina dia ny sasany mba vava dia lehibe vava zany tokony mba mahay mihaino oatra ny sofina dia le mihaino foana zany mba miteny koatra ny vava dia le fangatongotra mandeha lavy zany mba mipetraka kondraray dia mifamihainao daholo zany olona rehetra fa tsisy hoe za zany nyzao zany zao tsy hoy ny apôstôly Paoly samy manantsika ary tsy maintsy samihafa dia zany mahaisika tsika zany dia ny fahasamihafantsika tsy natao hiteraka fifanoerana tsy hiteraka fialonana tsy hiteraka fisarana fa atsirovantsika fa vatana iray isika ka samihafa mba hifameno eo fanatanterahana ny asan'Andriamanitra ary zany noantsin'Andriamanitra amintsika mba hahatsiary mandrakarivo mila ny hafa ary ilain'ny hafa eo amin'izao fanompoko an'Andriamanitra zao dia miara-miasa anatin'ny inona miara-miasa anatin'ny fahasamihafana fa miara-miasa anatin'ny fitiavana miara-miasa anatin'ny fitiavana mety marahirana anao ny tanana mipelipelika satria anao tongotra mijoro ary dina koa natao mipelipelika izay miasa mpitana misy koa ny problème anao avelo izy pelipelika any zay ianao mijoro tsara dia samy manao ny asany tsara fotsiny tsy misy fampialonana tsy misy fangariana tsy misy fanilana tsy misy fanilihana fa miara-miasa ny fitiavana samy mipetraka amin'ny toerana misy azy dia samy manao tsara ny asany mba hampandeha ny asan'Andriamanitra fa dia miara-miasa koa zany ao anatin'ny fandritrehan-tena zavatra lehibe zany fandritrehan-tena zany miasa ao anatin'ny fandritrehan-tena rehefa miasa ao anatin'ny fandritrehan-tena tsika dia manahaka an' Jesosy Kristy izay tsy tonga mba hotompohina fa mba hanompo ao anatin'izay hiasantsika amin'ny fandritrehan-tena zay tsy nivoninahitsika ny tadiarina tsy isika misongadina ny tadiarina tsy hialina ny hafa zay ventsika fa misongadina koa zay fa hiara-mibanjana ny voninahitry'Andriamanitra irery ihany zany noantony iantson'Andriamanitra ao amin'ny fifaharimbonana izay ararotika eto zany miteny malagasy mandeha olona betsaka miteny fifandrimbonana loza marina zany fifandrimbonana zany raha mifandrimbona anao rimbona sasany rimbona ka tsy mifandrimbona kory miady dia mifanaikitra dia rimbona sasany tsy fa mifarimbona ka ny sary mifarimbona riavana anao dia sary ny olona mitoto vary zany gany misotra indrindra mitoto vary io misy loana anankiray dia raha manao farimbondro ianao dia olona anankiroa miaraka mitoto eo dia mifarimbona samy mitoto tsara manao tsara ny asany ary aingana be dia vita voatoto ny vary fotsy ny vary efa samy mitoto tsara fa raha tsy mahay mifarimbona dia mipakitaka daholo ny vary rehefa nateny loana andray ny antson'Andriamanitra mianatra mifarimbona samy mitany ny anjara toerany tsara sehatra ray ny asana fa ny anjara toeranao ny tazoninao tsara dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny hafa ianao miasa vita tsara ny vita haingana zay nampiasan'Andriamanitra eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ny fanahy masina ny fitahirantsika rehetra mba hahay hanaiky ny fitaliana antsika ao amin'izany ninonina sehatra misy atsika na ty amin'ny fohibentsika na ny misontam-paritanytsika na ny fitandremantsika na ny fiangonantsika na ny misampanasampana faharehetra fikambanantsika na izany aza misy atsika manekery hotarian'ny fanahy masina ho amin'ilay zavatra telo no menantsika androany reo inona le voalohany teo finoana
mba tsy indray androany sanatren zany lazany jesosy hoe tsy nahafantatra anao aho satria tsy niany tamy finoanao. Inona ny faharoa? Fifehezana. Mba olona manana fifehezana ianao fa tsy baranany manao zay tiana atao fotsiny ka manala baraka ny narin'Andriamanitra. Ary fahatelo, fifarimborana. Mba hahatsiaro ny fanomezam-pahasoavana meny ny fanahy masina anao ka hiasa ka hanahaka ny fanomezam-pahasoavana amin'ny hafa koa iara-miasa amin'ny fitiavana sy ny fanehoan-tena. Eo an'Andriamanitra reny ny voninahitra ary androsony ny fiangonana noho ny mpiasa an'Andriamanitra rehetra miaina amin'ny finoana sy ny fifehezana ary ny fifarimborana. Amen. iombona mivavaka isika rehetra. Andriamanitra, misaotra anao zahay noho ny teninao. Misaotra anao zahay fa mitaridalana anay tokoa ny fanahy masina, mba hanananay finoana hamantaranay fa i Jesosy Kristy ihany no tomponay. Ary avy amin'izany dia afaka mitombo amin'ny finoana izahay ary mandeha amin'ny lalana tsara feno fifehezan-tena mba hiasa ho anao Andriamanitra araka ny asa izay efa nandrany Jesosy Kristy tompo anay. Koa dia tario zahay Andriamanitra mba hiasa amin'ny fahamarinana mandrakariva amin'izay ataonay rehetra, ary amin'ny asanay dia hiasa amin'ny fahamasinana satria efa nomenao ny fanahy masina
ary izany indrindra no angatahanay ny fiavaozana mba hahatonga anay olona mahatoky amin'ny finoana. Ary indrindra tarivo zahay satria nantsoinao iombona ho amin'ny asa fanompona dia samyahay ampiasa ny fanomeza-pahasoavana ao anatinay tsirairay avy mba hampandroso ny fiangonana. Misaotranao zahay fa hampamirapiratra tokoa ny voninahitra ao eo amin'ny FJKM, eo amin'ny mpiara-miasa rehetra ny anomezanao anay ny fiavaozanay indray amin'izao akatoky ny ahatserovanay ny nanomezana ny fanahy masina ho an'ny mpianatra izao. Ary izany asa iombonanay mpiara-miasa eo anivon'ny FJKM izany indrindra no angatahanay aminao ry Jesosy Kristy eo mba hiarovanao anay mandrakariva, hiarovanao ny finoanay mba tsy ho faty fa hitombo mandrakariva, ary izahay dia hanana hery, tanjaka, fahasalamana, fahaiza-manao ary fiezana hijoro vavolombelonao Jesosy Kristy. Koa kininay eo anatrehanao ny ankohonanay tsirairay avy mba hiombona amin'ny asa fanompona ka hitombo amin'ny finoana. Apetraka aminao zany eo ny fianaran'ny zanaky ny mpiara-miasa, ny asa zay tanterahana iombonana ao anatin'ny ankohonana, dia mba samy ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra ny ireny tanterahana ireny. Ary hita io koa ny fiarah-miasanay amin'ny Filosy ny Braon ny mpiandraikitra foibe, ny mpiandraikitra foibe, ny mpanatanteraka rehetra zay tarihan'ny sekretera jeneraly. Ianao hanome anay tolotsaina endry, ianao hanome anay ny fitsilovan'ny fanahy masina mba amantaranay izay tsara sy ankasitrahanao Andriamanitra ka iombonanay ao anatin'izao fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara eny maneran-tany izao azy. Dia sitrakay Jesosy ny mampiombona ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy fa izay ny mpianatra manao hoe andeha hiara-tsanganytsika riavana hiara-nonona falekam-pona kristianina zay mbola antsika ny fiangonana masina amin'ny leran'izao tontolo izao dia ny falekam-pona apôstôlika izany. Mino n'Andriamanitra sy mpamananitra sy ny tana ary mino Jesosy Kristy izany anatolotsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka amin'ny veritsiny nizaraka ny mampakapotokazo novoatra amin'ny fitsadiana matika nanekena hita tamin'ny fiainantsika nisangana tamin'ny lapan'ny fahakely miakatra ao amin'ny anatra mipetaka kavan'Andriamanitra ratsino ary nanekeny tsara tena sy maty. Ny fanahy masina fiangonana masina naleraza tokoizao fiangonana masina ny faminana teraka fitsarana ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Aoka mipetraka isika dia mbola hanana ny anjara hira ny riavana ny feon'ny fanomezan-tsio.
isaon'andriamanitra raha izanakavina masino fahasoavany ka nafahantsika mantanteraka zao alahady fotoana mambavaka ny piasa eto amin'ny fobe efitsekm izao saona manokana any ko fandriamatofoloana efitsekm sy ny broperektra fobe izay manatanteraka zao fotoana zao ary manotrina zao fotoana zany ary indrindra nitondra ny afatr'andriamanitra ho atsika rehetra misaotra manokana ny fiangonana efitsekm trano vatavatinakan katreambitanina mivady nypropiangonana ny dekona sy ny olona ianareo zay mpiaramiasa amin'ny fitena zava-maneno mankasitraka anareo saona ko ny mpiaramiasa rehetra amin'ny fobe efitsekm zay manatanteraka sy miombona amin'izao fotoana izao rety fiavana tsy ahy amin'ny alahady 20 may izao amin'ny 2 ora tolakandro amin'ny efitsekm trano vato faravohitra dia hanasanantsika rehetra ndray ny amin'ny fampovavahana ary tanterana koa ny fankasitrahana reo mpiasa handeha isotro-nono ary indrindra koa fanolona maro-boninahitra ho an'ireo mpiaramiasa zay mitolorana izany ary dia ho an'andriamanitra ny voninahitra toy izao ny afatra efampizarana amin'izao alahady trotrona mavaka ny mpiasa ny vovobe efitsekm trano ifanomezantshoa izao ry ava-malala amin'ny tompo ampitomboina ao anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'andriamanitra sy jesosy tompontsika ny filohan'ny efitsekm ny sekretera jeneraly ary ny tonian'ny departementany mpiasa sy ny vola ary ny fanana sy ny fampamokarana miarahaba ireo mpiaramiasa rehetra sy ny mpianakavin'ny finoana manerana ny sahany efitsekm misaotra ny tompo lehibe sika ry havana noho ny fitantanany tsy takatra takariny eo amin'ny fiatrenany asa isotsikajiny ary mankasitraka ny mpiandraikitra folobe ny vory fahaenina tamin'ny synodalibe 7 ny vory ny 4 aprily hatramin'ny 2 tao amin'ny CFD ampandrana izay nanapa-kevitra fa isaky ny alahady 7 amin'ny volana May no alahady atokany efitsekm nitrotrona ambavaka anohanina ireo mpiasa ny vovobe efitsekm izay ahitana ireo mpiasa iombonana ireo mpiasa ny fampandehanan-draharaha sy ireo mpandraharaha eo anivon'ny présidence ny sekretariat général ny départementa telo ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa eto amin'ny fobe efitsekm trano ifanomezantsoa izy ireo mitambatra dia manana andraikitra lehibe araka ny sokajiny avy ny amin'ny fanatanterahana ny fanapa-kevitry ny ambaratonga ny-drafitra sy ny fampandehanana ny asa rehetra mifandraika amin'izany ary dia tsaroana fa miasa fatratra na amin'ny fotoana rehetra ilana azy ireo eto izay dia maneho fankasitrahana ny mpiaramiasa rehetra miezaka azy dingana ataon'ny tsirairay ho amin'ny fiaraha-misalahy voninahitry ny tompo ary dia maniry mandraikariva mba hanaiky ny fitarian'ny fanahy masina azahoana fahombiazana hitombona amin'ny fiavaozana sy amin'ny fahatsarana trano eo amin'ny fanatanterana ny asa izay sahanina ary anao ezaka bebe kokoa ho modely amin'izay manandrivy ka ho mpandala fahamarinana sy fahamasinana anamafy ny fianam-pianakaviana hikolo ny tontolo iainana ary ho tia ny tanindrazana maneho fankasitrahana ny vady aman-janaka avy izay mpanao tsilazaina nefa tena mpanohana voalohany ary mazana mandevitra amin'ny ankamaroan'ny fotoana ankasitrahana etoina koa ny ezaka rehetra nataonareo fiangonana ataonareo sy ataonareo entina hanohanana ny asa sy ny mpiasa eo anivon'ny fobe efitsekm asehonareo izany na ara-torohevitra na ara-panofanana na ara-pitaovana na ara-bola indrindra fa nivavaka asandratrareo isan'andro izay rehetra everinareo fandraisana anjara toy ny fanomezana na rakitra dia azonareo atelo no amin'ny fobe efitsekm efanomezantsoa varavarana 900 toy nefa nataonareo sy nataon'ireo maro tamin'ny taona lasa ny fandimby azonareo atao koa ny mandrotsaka izany ao amin'ny compte bancaire izay efa voarakitra ao anaty diary entanantrany koa ry havana ny isam-pitandremana anao fandaminana manokana arak'izay fahafahamanao mba hijerena manokana ireo mpiasa iombonana na mpiasa mpiangonana misoratra ao amin'izany fitandremana izany dia misaotra anareo rehetra aminaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana izahay ilay tompony fiantsoana sady tompony asa rahateo ary dia mametraka veloma finaritra mba hampirarian-tsoa samy mianana hery sy tanjaka ary fahasalamana miorena tsara azamiova
ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo dia n'andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny rakitra ry isika ry avana ankehitriny dia homanitsika ny hira fanampiny fa 720 dia hitarikatsika ho amin'izany ireo diakonina. Indro tompo fa omeko anao ny tenako ka tsy misy izay tsy foko io izay rehetra tianao ndeha aretsangana hanolotra ny rakitra ao n'Andriamanitra. Maritra mitsangana iaintsika ry havana homanitsika ny hira fanampiny fa 50 ny 12 dia hameraka ny fidrano amintsika ny ray aman-drenitsika filohan'ny FJKM. Amen.
raison filolako anao zao tsodrana tolo tamin'ny anaran'ny tompo izao ka andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny jesosy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay izy anyely hahatamperaka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana io masony amin'ny alalan'i jesosy kristy ho aminareo rehetra ny fahasoavana amen mipetrahatra avana malala dia mivavah manginy apetrao tsara eo amin'ny tompo ny fiainanao mba hanekenao kotariny fanahy masina ho amin'ny finoana ny fifehezana ny fifarimbonana man'andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen